Makasitraka antsika eny an-tokantrano mbola manjoy ny fahita lavitra vivaha amin'ny ity zoma fa 17 volana desambra ity. Ny fandarana andao resahana indray no ampaitrenonao amin'izao fotoana izao iresaka kokoa ny mahakasika ny fiainam-pireneny tsika androany. Ny vahiny dia tsy iza olona efa betsaka ny mahafantatra azy. Andriamatoa Augustin Andriamananoro izay mpanolontsaina manoka ny filohan'ny tetezamita anisan'ny endrika tsy zoviana maro efa hatrany amin'ny taona 2024 tany no nafantaranao antanika izay mahakasikasika an'izay rehefa avy eo fa miarabanao aloha dia mahakasitraka ihany koa ny vahiny. Ya miarabanao ny aina ary miaraba ny mpanaraka ny fandarana eto amin'ny télévision Viva ihany koa. Tsindriko manokana tele hoe mpanolontsaina ny filohan'ny tetezamita tany amin'ny taona 2024 ny tena nahitana ny endrika izany Augustin Andriamananoro zany azo lazaina hoe mpandray anjara mavitrika tamin'ireny tolom-bahoaka ireny nitaky ny fanovana amin'izao tsika miteny izao taona 2024 aiza izay fanovana izay azonao faritana ve nisy tokoa izay? Eto aloha ngamba ny ataoko hoe raha ny fanovana dia ao anatin'ny lahatr'asa ho any amin'izany fanovana izany tsika ny hoe tena hoe fiovana efa soritsorony fotsiny angamba no tazantsika satria ao anatin'ny tetezamita itsika izany hoe lalana mandeha amin'izany fiovana izany fa na izany aza ny asa izay miandry ny firenena andeha amin'izany tena hoe fanovana tanteraka izany dia maromaro ihany fototra ihany zany no atsika apetraka ankehitriny fa rehefa mijoro ireo rafitra afatsika mitoy amin'izany dia mety ho tena tanteraka tokoa araky ny tanjona napetrakatsika ilay tena fanovana. Izay fanovana izay ve tafiditra anatin'ilay fanovana ny zavatra ataon'ny fitondrana tetezamita ankehitriny tiako ambara eto izany le tamin'ity taona 2024 ity tena nalaza izay resaka hoe fananganana foto-drafitr'asa izay mifarana ny taona tena azo lazaina hoe misesy isan'andro isaky ny 3 andro fitokanana tafiditra anatin'izay ve le fanovana sy fiovana ny tadiavin'ny vahoaka malagasy? Ya ny marina angambany dia reny ny fanamby izay napetraky ny filohan'ny tetezamita satria rehefa mitondra firenena ianao dia misy ilay fanamby ataontsika hoe pacte social izay fifamatorana zany apetraky ny vahoaka izay nametraka fitokisany taminao sy ianao izay mitondra sy mitantana maromaro tokoa ny zavatra nitakin'ny vahoaka sy iandrasana amin'ny fiovana eo amin'ny fiainam-pirenena fa na izany aza dia misy ny tontolo ara-toekarena ara-tsosialy ny tontolo ara-politika izay mitaky sehatr'asa lehibebe kokoa ary tsy maintsy atomboka izany asa izany ohatra hoe ny fanerenana ny tontolon'ny fahasalamana ohatra dia natsikaritra ny filohan'ny Rajoelina tamin'ny fotoananony fa tsy maintsy omena ny vahoaka malagasy ny foto-drafitr'asa amin'ny alalan'ireo toeram-pitsaboana ny hopitaly manara-penitra saza izany tontolon'ny fahasalamam-bahoaka izany ka nametrahany fanamby hoe isak'ireo revo-iparintany izay misy eto Madagasikara afarafaharatsiny dia omentsika zany hopitaly manara-penitra miaraka amin'ireo fitaovana isan'ny avolenta indrindra mahafahantsika miatrika izany tontolon'ny fahasalamam-bahoaka izany raha ny lafy ny sehatra ara-panatanjahantena izay hoan'ny tanora tadidio fa fahasalamana resantsika dia mifanaraka amin'izany koa ny fanatanjahantena satria miara-dalana mandrakariva ireo vatana-tomady sy saina salama no ahafahantsika manana olo-pirenena miatrika ny adidy andavanandro dia misy reny foto-drafitr'asa izay hitatsika reny efa andalam-pahavitany maro amin'izy ireo ka raha tsy resaka fotsiny ohatra ny stade de Maki eto Antananarivo izay oronetsy ambota-penaka izay mariako ihany fa tsy ho elako fa raha pitso ihany dia isy ny hofanoloran'ny filohan'ny tetezamita io ho an'ny mpilalao ny baolina lavalava zany amin'ny fédération izany kianja isan'ny tsara manara-penitra izany ary mendrika azy ireo zany satria mba nitondra avo ny vonaham-pirenena zany mpilalao baolina lavalava zany Maki izay arabaiko manoka satria tompon-daka ny Afrika izy ireo ankehitriny
raha ny tontolo ara-toekarena dia fantatsika fa misy ny ezaka zay natao ihany koa na ny tazomana fotsiny ary ny sandany vola malagasy ny sandany ariary ankehitriny tsy mahamenatra miteny an'izany raha mahitsika ny zavatra mitranga any Eropa raha ny zavatra any Espaina any Italia indrindra ny any Grèce dia mamoehatra ny zavatra mitranga satria mitsitongana ny firenena ny ara-toekarena ary maro ny olona izay tafiditra anatin'ny tena hoe krizy tena mafy tokoa ara-sosialy nefa ny eto Madagasikara angambany na dia tsy teo aza ny fanampiana avy any ivelany na dia teo aza ny ataoko hoe rivotra politika tontolo politika izay rahantsika malala ny korotana samihafa dia mbola voatazontsika zany sandany ariary zany amin'ny misy aza kehitriny azo atsaraina vasangy izany moa dia ataoko hoe asa atomboka ihany zany fa mbola isy ny fotoana zay afahantsika manao ny jeritodika zany hoe atraiza ny tena ezaka vita akoatran'izay moa misy mifototrafitrasa zay andala-pahavitany raha tsy resaka mikasika ny hoe dian'ny filoha tamin'izy nakany faritra Itasy dia misy ny lalam-pirenena zay mampitoy ny faratsio ty faritra Vakinankaratra zany sy Soavinandriana aty amin'ny faritra Itasy izay everiko fa sopotro Madagasikara tokoa reo faritra anankiroa voalaza voatolona anarana ireo zay ahafahan'ny tatsapambokatra zany mba mamoaka ny vokatra amin'ireny toerana ireny ary isan'ny ambiroborobo ny tontolo ny fiarina ambany vohatra koa zany zavatra izany zay taoko hoe ny rosotsika amin'ny teny fanovana dia mitaky dingana sy ezaka maro samihafa ny filoha ny tetezamita dia sananao fanampy amin'ny dingana lafitrezaka satria ireo zavatra rehetra zay natsangana amin'ny fototrafitrasa ireo dia tsy hoe akory napetraka ao anatin'ny tetezamita fa miorona ary navela olova sarobidy ho an'ny taranaka amin'ny faramandimby raha ijeritsika ohatra hoe ny lapana Antananarivo lapa amin'ny tanàna araky ny voalazany reny dia nandritry ny 4 taona taorinan'ny nahamaisy na simba azy dia izy tena ny any no afaka nandray tanana amerina ny asany zany lapa Antananarivo zany ka nanaovan'eo lapa izay irerian'ny polina Antananarivo atoato zao dia fahita ho any keo fa misy ny lapan'ny tanàna any Toamasina misy ireny fototrafitrasa maro tsy ho voatanisantsika eto satria mbola isy ny fotoana ahafahana midinika zay zavatra igny satria fotoana moa mety manapetra fa araky ny voalazanao teo natombokontsika ny fanovana ary irosontsika any amin'ny fiovana zay ve le azo ambara hoe mitsinjo lavitra sa hoe so dia misy fifandraisany amin'ny tontolo politika efa manakaikitsika zao amin'ny fifidianana mahazo fanankianana ihany ty fitokanana zava-bita misesisesy ty ahoana ny fahitanao an'izay eny ny hoe mitsinjo lavitra aloha tsy diso ny fanambaranao satria tsy maintsy mitsinjo lavitra tokoa ianao rehefa mitondra firenena ny fitondrana firenena dia ny olona afaka manana vina ho an'ny hoe ho avy nylay firenena sy ny mponina ao aminy satria dingana lavitrezaka izany raha ijeritsika ireo firenena rehetra zay mandroso ankehitriny raha ijery ohatra hoe tamin'ny firenena lehibe anankiray Chine ohatra dia tany amin'ny 30 taona lasa tany ho any no efa nisy olona nitatana nanana vina mba hahafahan'ireo toekarena teo Chine zany ny roborobo ka natonga anazy amin'ny faritra misy anazy raha resaka koa firenena lehibe anankiray ohatra hoe Inde dia misy finanana vina tao izay nanome lanja ny fanabeazana sy ny tontolo ny fampianarana ka natonga ny andianana ankehitriny isan'ny sangany amin'ny famokarana eo amin'ny tontolon'izay hoe ara-toekarena eo amin'ny lafiny solosaina zay na économie du savoir amin'ny firenena samihafa ihany koa dia tsy maintsy zany olona afaka manana vina no ametraka ny fireneny ho isan'ny matanjaka sy vahoaka manana ny maizy azy fa tsy akindohany any ivelany ka resaka fijery lavitra ntsika za mahita tokoa fa ny filohan'ny Rajoelina dia tanora fa mahatsinjo lavitra ary miezaka foana mba ametraka zavatra maharitra fa tsy sanatria akory zavatra
akameana na dia ao anatiny hoe fitondrana tetezamita ary sika efa andresaka ihany mantsika fifidianana dia tiako avy hatrany dia ametrahako fanontaniana hoe raha amin'izay resaka politika izay ao anatiny tokoa ve tsika amin'izao afaka miteny ve tsika hoe ao anatiny fikarakarana amin'ny fifidianana sa mbola ao anatiny fanaovana négociation raha mahafantatra hoe mbola antonjaniny filoha Rajoelina amin'izao ny olona efa nietrehitra hoe tsy tokony andeha ho antsony ny sasatsasany moa zany tiako ambara eto aiza hoaiza misy atsika zany amin'izao raha ny tena marina angamba ny vaomera mahaleo tena mikarakara ny fifidianana ny tokony antefian'izay fantany izay nefa moa toko hoe mahatompona andraikitra ny tena ihany koa dia mba manana ho ambara ny fikarakarana ny fifidianana dia toko hoe hitapoko hitapirinena angamba ny fahafa misy ny ezaka izay teo amin'izany tsy sanatria akory hisalovana ny anjaran'ny sasany raha hiteny hoe ny lisy mpifidianana izay ataon'ny senita na vaomera mahaleo tena mikarakarana fifidianana ao atin'ity tezamita ty araky ny fanambarana izay fantatritsika dia efa tonga amin'izay ezaka notadiavinareo ametrahana azy zany faradiovana zany lisy mpifidianana izany ny fametrahana ireo rafitra maro samihafa isana zany fifidianana zany dia efa misy ny forosony zany zavatra zany ary raha toko hoe mikasika ny tontolo amin'ny hoe raha politika dia misy ny lalàna amin'ny feny fifidianana na tsy hoe code électoral izay efa novolavolain'ny gouvernement ary nolani ny parlement ny tetezamita amiko zany rehefa manaiky ankehitriny ny vondrona raisam-pirenena fa ifanometanana ny Madagasikara dia satria mahatsapa ry zareo fa efa eo avokoa ireo azo lazaina hoe indice na hoe sehon-javatra rehetra ahafahana mitsara fa vonona tokoa irso amin'izany fifidianana zany tsika ka ito dia toko hoe mahafaly aloha ny milaza ny mpanatrika ny fifidianana ny fandaharatsika fa efa miroso amin'izay tokoa na ny fanampiana rabola zany tsy elakory zay ny gouvernement ny Norvège tsy elakory zay reo vondrony maro samihafa ny vondrony pirenena amin'ny teny frantsay ny aty amin'ny rasoma indiana dia efa manomboka miezaka ny fanometana ary ny fivoriana farany atampony nataon'ny troika ty moa dia nanamafy any koa zany ny daty izay voatondro ny senita amin'ny volana mai zao ahafahantsika miroso amin'izany fifidianana izay mitika zany fa ny ezaka sy ny tontolo ataontsika rehetra ao dia rosona amin'ny zavatra tsy mifanohatra velively zay akory amin'ny didian'ny filohampanjakana filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina iona amin'ny Andriamatoa Jakaya Kikwete zay filoha mitantana ny troika ankehitriny ary filoha tanzaniana satria izy ihany koa no ahafahana manao ny tatitra rehetrarehetra mikasika izay hoe ezaka sy digna nefa napetraky ny fitondram-panjakana zay mba ahafahana miroso amin'le fitoniana zay fitoniana zay ahafahantsika mametraka izany fifidianana izany zay everina fa madio sy mangarara satria ankehitriny raha hitanao angamba dia ezaka lehibe zany voalohany eto amin'ny tantarany hoe anozana antsika hoe boleta tokana zany tsika ezaka lehibe zany ary ny fifidianana raha ohatra ka misy ny fanampitsika amin'ireo teknisiana izay mikarakara ny kirakira maro samihafa dia mba azo atao angamba ny mampiasa ny teknôlôjia vaovao ka ho anatin'ny fotoana fohy valo amby efapolo ora dia efa hita sady ilay atsika hoe tendance générale mikasika an'izany hoe voka-pifidianana izany zay mbola tsy fantatritsika mihitsy ny zavatra misy teo aloha zany raha manao fampitahana tsotsotra ny tenako miresaka n'izay Tanzania izay ihany taorian'ny fionan'ny filoha Ravalomanana tamin'ny troika ihany koa dia nisy ny fanambarana izay nambarana iny ny aloha mbola nisesisesy hatrany ny fanambarana fa hirotsaka ho filoham-pirenena izy amin'ny fifidianana manaraka eo ahoana ny fahitanao mampamilitsana manoka ny filohanao ahoana ny fahitanao an'ireny fanambarana ireny hoe tsy hirotsaka tampotampoka teo eto aloha zavatra ataoko hoe mahavarinana dia mbola misy ny olona zay taitra sy talanjona ihany amin'izay fanambarana zay everiko fa lojika raha ny filoha Marc Ravalomanana dia mahafantatra tsara rehefa mijery sy mamaky ny lalam-pifidianana iny fa tsy mahafeno fepetra izy hirotsaka ho fidiana eto Madagasikara amin'ny fifidianana izay izy to amintsika voalohany dia satria mbola any ivelany izy ankehitriny
ny olona zay afaka mametraka ny filatsahany hofidiana dia olona zay mipitraka eto toerana ao anatin'ny enimbolana ka raha mibolana me zany isy ny fividianana efa tsy ao anatin'ny zavpetratra izy faharoa manakarak zany misy ireo raharaha-pitsarana izay mbola mamatotra azy any Afrika Atsimo mikasika ny raharaha fa 7 febroary ary misy koa ny didim-pitsarana zay nivoaka tamin'ny fitsarana mahaleo tena teto Madagasikara zay iveriko fa mbola tokony olana zay tsokony hojerena akaiky any koa mikasika ny zavatray ary fahatelo angamany de misy antony manokana zay everiny fa tsy mambety ny erotsoa ny ifaninana amin'ity fividianana kasetintsika atao amin'ny fotona ambin'ny folo sy roa arivo ity ka zay natoko hoe amitsy le izy dia tafiditra ao anatin'ny ataoko hoe lojika saingy io moa betsaka ny mametraka iafona betsaka ny mametra-panontaniana hoe sao sanatrila ka ity fanambarana ity itovy amin'ny zavatra ifanitranga teo aloha ihany satria tadidio tsara fa tsy verenako tsony zavatra mitranga tamin'ny reny hoe accord Dakar 2 reny tamin'ny taona 2 sy 4 arivo tamin'ny taona tsy elakory zay 7 sy 4 arivo rehefa nanao ny fametram-pialana Andriamatoa Marc-Ravalomanana zany tadiako tsara fa nandeha tamin'ny Haino Amanjery izy nandrava ny gouvernemanta ary nametraka ny fialana nametraka zany teo anivon'ireo masovo maro samihafa ny solotena firenena amikamana tadiako tsara tamin'ny fotoanandro ny Andriamatoa Dramé ary nisy ny vavolombelona ireo masovo hita eto amintsika isan'ireny ny masovo amerikana Nils Marquardt nisy ireo ray aman-dreny mpiangonana nisy ireo manambona ahitra ambony teo anavon'ny tafika zany hoe tao anatin'ny famindram-pahefana tamin'ny maramila nataony kanefa ny mivadiky ny tantara toy dia hitantsika fa izy tena ihany no ilaza fa tao anatin'ny fandrahoana tanteraka zany hoe no ambanana vavabasy izy ka voatery tsy maintsy nanaosy ny fametram-pialany dia nitsoka tany anara sy nisy zany hoe mametraka ihany ny zavatra hoe atsitrapo tokoa ve no nanaovana zany fanambarana izany sa raha pitso raha afaka pitso dia hivadika amin'ny teny nomena izy ka ilaza fa nisy fandrahonana ndray tao ambadika tao ka mety ataoko hoe aratsendrika ny troikage zay miezaka amin'ny fandaminana ny raharaha politika ivoana amin'ny crise eto Madagasikara ny tranangaravatra toy izany eto aloha za dia mino fa olon-dehibe izay manana ny ajany sy ny vonany izy ajaina tena manaja izay fanapaha-kevitra zay tsika ka dia io fiteny hoe raisina teny vazaha miteny azy hoe on prend acte ka eto zany dia ny eo anivon'ireo mpikatroka zay mpanarety azy dia tokony efa manomboka mijery indray izy hoe inona ny tontolo vaovao zany ahafahandrareo mandray anjara mavidika amin'ny fividianana satria efa tsy azo antenena intsony zany ny fandraisana anjara amin'ny filoha teo aloha tsika moa zao efa mamaraparana ny taona azy lazana hoe andro vitsivitsy monja sisa dia farana ny taona te an-tany any aho hoe ho an'ny fitondram-panjakana manokana ianao moa eo akaiky eo mety hoe ao anatiny mihitsy te an-tany mahakasika an'izay aho hoe inona no mety ho andrasan'ny vahoaka malagasy na ny mety hoe inona no atolotro ny fitondram-panjakana ny vahoaka malagasy amin'izao akaikikaiky ny farany taona zao rehefa avy hoe resaka farandro ihany fa samora mbola isy ny fandaharana amin'ny herin'ny androany ny hoe azo atolotry ny fitondram-panjakana angamany dia tsy misy afa-tsy ny hoe ahafahan'ny vahoaka malagasy miatrika ny fety ao anatin'ny fitoniana tanteraka ary akalaza ny fety noely tokoa tsika ny noely zany dia ahafahan'ny malagasy kristianina rehetra zany anana zo idira lay mpamonjy ka tokony ametraka ny fepetra rehetra tsika mba tsy siny tabataba sy ny korotana mariko fa fetiny mpamonjy ny fetiny noely ary ho avy any koa ny tombaovao everiko fa mba hitondra fanantenana vaovao an'ny vahoaka malagasy zany taona vaovao telo ambin'ny folo sy roa arivo zany satria taona hiatrehitsika ny fividianana zany hoe andraisan'ny olom-pirenena tsirairay anjara amin'ny vatana isafidy
izay hitondra sy hitantana ny firenentsika. Eto mantsy dia iverena koa navolazanao teo hoe ny olom-pirenena rehetrarehetra rehefa mahafeno ny fepetra rotsaka ho fifidianana dia zony tokoa ny milatsaka ho fidy ary zony ny vahoaka malagasy ny misafidy malalaka izay hitondra sy hitantana ny fireneny satria izay nataoko hoe sotoavina républicaine. Za moa toy ny teny hoe amin'ny herin'ny androany le 20 Desambra tsy fantatra na izy marina le farandro an'izay mino azy fa tiako antaniana hoe ireo zavatra rehetra natao hatramin'izay ny filohandry Rajoelina aloha hatreto mbola tsy nanambara hoe irotsaka ho fidiana na tsy irotsaka ho fidiana. Ny tiako lazaina eto izany maromaro ihany ny zava-bita tato anatin'ny fitetezana hita ty na voalaza raha hoe tsy dia nisy ny vola tena nanaovana an'izay amin'ny taona manaraka iny mbola azo heverina avy hoe mety hitoy ny tetikasa na amin'izay taona manaraka rehetra any raha ny eritreritra ihany koa na ny eritreritra ny ao amin'ny fitondram-panjakana mihitsy. Toko vazivazy ngamba izy hoe betsaka amin'ny teny hoe farandro ny faraky amby 20 ny volana Desambra satria misy le hoe alignement des planètes sy ny sisa événement lehibe zany ary tsika moa teteza mity ao anatin'ny fititsiana ka ngamba ny angatana fitondram-panjakana maefa mba tsy ametraka an'izany ho tena hoe zava-dehibe ho lasa fandandany pona fa dia ngamba tsy ho isy eto amintsika zany farandroany fa azondrareo ary ngamba mety tsy hoekeny sadeko koa ny ametrahana an'izany farandro zany eto amintsika eto mialatsiny fasako vazivazy ihany le izy fa manana fanantenantsika fa mbola mitoy ny dingana siezaka izay efa natomboka ankehitriny zany mba anarenana ity firenena ty eo amin'ny tontolo maro samihafa ny filohan'ny tetezamita moa toka izarako tsy ambaratelo kely ihany ianao eto fa matetika izy dia miresaka amitsyo ny hoe inona no anatsaratsika ny tontolo ny ambany vohatra satria tena zavatra isan'ny miraikitra ao anatin'ny fony mihitsy hoe mila manao zavatra azo tsapaitanana ho an'ny vahoaka tontolo ambany vohatra itsika ho an'ny tatsa zany ahoana ny afahantsika tonga amin'ny teny hoe fahaleovan-tena ra-tsakafo ohatra hoe ny fanitarana ny velarantany amokarana izy dia mahatsapa hoe manjara ny Madagasikara indray atsoatsy no anondrana ny ambombava eo amin'amy zany hoe Madagasikara ho lasa sopotra izao tontolo izao manana fomba fizesy viana lavitrezaka izy zany ary za mino fa mbola hitoy ny miankina amin'toko hoe laminasa zay apetrany ihany moa fa mbola hitoy izay ezaka rehetra apetran'izay eo any koa ny lafiny ohatiko hoe ny fizantanina ny lafin'ny fikajiana ny tontolo iainana ny zavatra tena mahalina anazy tokoa zany zavatra zany ka mbola mety hisy ngamba ny toko hoe programmanasa zay everiko fa andeha hoentiny anamariany izay hoe fitantanana netiny tao anatiny zany fitondrana tezamita zay maheko any fa mipetraka olova ho an'ny taranaka mifandimy satria olona entany ny fitiavatanyrazana izy ary zavatra anankiray milaza tsy ambaratelo saro-piaro mihitsy izy am'zany hoe ampopo-pirenena zany ka rehefa voakitika ao am'izay hoe voakitika ny ampopo-pirenena dia mitroatra ilay mahandry Rajoelina hitatsika tamin'ny fotoana fahiny tamin'ny taona 2024 ireny hoe tsy azo kitikitiana ny fiandrianam-pirenena ary voakitika ny ampopo-pirenena dia mitsangana indray ny lehilahy amin'izay fotoana izay dia hitatsika moa zany ny toy an'ny tantara fa asehony foana hoe mametraka fanamby izy satria io no tambon'ilay fitokisana napetraky ny vahoaka taminy amin'ny izay nametrahana azy amin'ny toerana misy azay ary dia isorana azy ankehitriny isorana vahoaka malagasy indrindra satria tratratsika ny tanjona dingana ihany zay fa amin'ny akabeny araka ny volasantsika teo ny tanjona dia ny afahan'ny vahoaka malagasy tsiraray avy tena mahatsapa-tanana isana andavanandro isa tokantrano zany hoe fiatraikany hoe fanovana izay nyentina teto amin'ny tany sy ny firenena izany. Eny ary mazava dia mazava izay fanazavana nentinao mampanolo-tsaina manoka ny filohan'ny tetezamitanao zay dia ankasitrahany ianao ny vahiny teto amin'ny fandaharana. Ya dia makasitraka anao koa ny aina ary makasitraka ny mpanaraka ny fandaharantsika eto amin'ny televiziona Viva.
dia ny fotoanantsika indray ara amin'ny zoma fa raiky amin'ny roapolo ny volana desambra loha hevitra hafa indray no resahantsika amin'izay fotoan'izay a mametraka ny mandram-piona tokoa